Mitondra ny fiarabana ho anao manaraka ty fandarana ty tompoko lasy tompoko avy. Isokatra androany ary farina voalohan'ny volana septambra 2024 ity ny fihaonam-be nasionaly izay akarakarainy ny fiambonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. De tanterahana eny amin'ny STS Mandrimena Andoran'ny Fotsy izany. Io maran'io dia nanokatra izany ny FFKM ary nanaraka izany fanasana izany ny kandida Marc Ravalomanina sy ireo solomaboka ary mpikatroka eo anivony izany antoko izany izay nahazo fanasana. Mpanao politika maro ihany koa ny tazana niatrika ity fanokafana ny fihaonam-be nasionaly ny FFKM ity. Tanterahana izany rehefa avy nandalo ny distrika ny faritra ary tonga amin'ny sehatra nasionaly izao ka fandravonana ireo hevitra rehetrarehetra avy any amin'ny distrika sy ny faritra miampy an'ireo lahadinika nomany ny FFKM ao anatin'izay efatrandro izay no hodiniana amin'ity fotoana ity. Azo antoka fa tsy maintsy resaka raharaham-pirenena izany fihaonan'izany. Ary azo antoka fa tsy maintsy resaka ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona ity. Fa azo antoka ihany koa ny amin'ny hoe misy lafin-javatra maro izay hiakinana ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny fitoniana sy ara-demokratika izany fihaonana izany satria maniry izany moa ny rehetra. Izany raha teo no antony fihaonany eto seroka nahatongava an'ireo volony iraisam-pirenena ho tonga eto Madagasikara ka nanao fakakevitra tamin'ireo mpanao politika eto Madagasikara. Fa nandalo teto ohatra ny volony Europeanina, nandalo teto ihany koa ny volony Afrikana, ny OIF ary ny SADC farany teo. De ity zany ny FFKM na hoe ny ray aman-dreny izay mihazona ny ondry tsy ohatry ny vala ary mifehy amin'ny alalany izay finoana kristianina izay no maka fanapahan-kevitra manao fihaonam-be nasionaly. Zava-dehibe tokoa izany eo amin'ny fiainan'ny firenena indrindra hakatoky ny fifidianana tahaka izao ka tsy tokony ho tsinitsiniaviny rehetra. Tokony hoenoina, arahi-maso ary hatsakana an'ireo hevitra maro samihafa ahafahana mitondra ny fifidianana makany amin'ny fitoniana sy ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika. Ahoana moa ny tseritreritra an'izany rehetra satria raha mijery ny zava-misy any Gabon, fifidianana no tanterahana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, izay ahitana taratra ny tsy fanekena sahady ho an'ny antoko eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny filoham-perinasa Ali Bongo izay resy mifanoherana amin'ny alalan'ny alternance 2023 dia mampieritreritra ihany ny amin'ny hoe fehezina tsy ahafahana mampita ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny zava-misy any Gabon. No tapahana ihany koa ny internet ary rahonana ireo mampita vaovao ivelan'ireo sehatra rehetrarehetra ka ahafahany ety ivelany mahazo ny zava-misy ao toerana. Ary mbola giazana tsy hamoaka mivokatra vonjy-maika ny mpamoaka sy mikarakara izany amin'ny lafiny rehetra. Ny kandidat ny alternance 2023 moa dia efa nilaza fa nandrisy ary raha ny fivoaham-baovao maro samihafa dia nitarika amin'ny isam-bato lavitra dia lavitra ny mpanohitra. Dikan'izany na dia manana fahefana tahaka n'inona satria fantatry ny rehetra ny fianakaviana Bongo ny tatana ny tany Gabon tamin'ny alalan'ny rainy Omar Bongo ary ny dimbiasany Ali Bongo nandritry ny 420 taona mahery ny tantanana ny firenena. Ary na dia efa marary aza sahirana ara-batana amin'ny antony ara-pahasalamana dia mbola mikiribiby hitarika hitatana indray hiverina amin'izany firenena any Gabon izany. Ka na i Frantsa izay azo lazaina fa nanana ny tanany tao ambadik'izany Gabon izany aza dia tsy afaka miteny amin'izao fotoana izao. Ary masika dia masika eo anatrehan'ny Frantsay sy ny sehatra iraisam-pirenena zareo Gabonais miaraka amin'ny Ali Bongo. Ny antony tsotra tsy te hamotsotra n'ilay fahefana eo an-tanany na dia efa mijoro aza ny vahoaka Gabonais ankehitriny manao ny fomba ara-demokratika tamin'ny alalan'ny fifidianana ka nanilika ny mpitondra ankehitriny. Eto ny ilazany zany fa ny fahefana dia misy fetrany ary ny fahefana tsy maritra ka rehefa tonga ao anatin'izay vanim-potoana izay tapitra dia tapitra. Ka na iza mieritreritra fa manana ny tanjaka ara-pahefana mibaiko ny gouvernemanta, mibaiko ny tafika, mibaiko ny fahefa-pitsarana rehetra ary mibaiko ny fitondran-drara administration any amin'ny faritra rehetra any na any amin'ny distrika na any amin'ny commune rehetra any ary mampiasa an'ireo lela vola samihafa tsy tanono
ao anatin'ny fotoam-piasany sy amin'ny fotoana izay hiatrehana ny fampelezan-kevitra na ihany koa ao anatin'ny vanim-potoam-pifidianana ka rehefa tsy hitodika ary tsy hanatanteraka an'izany tery sy tsindry samihafa izany ireo antokon-draharaha samihafa sy ireo sehatra samihafa izay hiaran'izany baiko sy trindry izany, indrindra moa rehefa tonga saina ny vahoaka dia tonga amin'ilay hoe tapitra ny fahefana ary mivadika makany amin'izay hoe fahatongavan-tsaina fiovana izay ny firenena iray amin'ny alalany vahoaka ao aminy. Azo antoka iseho eto Madagasikara zany tsy hoe magia kory na miracle zany ary tsy hoe zavatra foroporonina ho tonga amin'izany ny zava-misy na ny situation eto Madagasikara, fa ara-tantara ary teo amin'ny siansy ny fomba fanaovana politika dia lôjika an-draharaha izany resahantsika izany. Rehefa be loatra manko ny tsindry ny tery ary rehefa mihoatra ny fefy ny kapoaka mangidy izay miantra amin'ny vahoaka ao anatina firenena iray dia misy fitroarana zany na de taky n'inona aza ny fomba entina hanagejana ny vahoaka amina firenena iray. Mipoaka amin'ny tsy ampozony zany ka tsy miandry explosion sociale fa tonga any aminatina hoe vote de sanction na hoe latsabato famaizana ka hoan'ny mpitondra fanjakana no faizina amin'izany. Eo no maharatsy ny fomba fanaovana politika ho an'ny tsy mahay politika sy manapatra fahefana. Eo no maharatsy ihany koa ny fomba fitantanana firenena izay manapatra izany fananam-bola sy fananana ny fahefana teo an-tany izany. Satria hain'ny olona no manaiky ao anatin'ny fotoana anagejana azy ka mbola tsy ahafahany mihetsika sy miteny, fa amin'ny fotoana izay ahafahany maneho hevitra amin'ny alalan'ny latsabato dia manova zavatra ny latsabato ny mpifidy anankiray. Ny mpifidy iray mitambatra mpifidy folo, mitambatra mpifidy zato, mitambatra mpifidy arivo, tonga aliny anetsiny amatapitrisa manko dia afaka manongotra mpitondra iray eo amin'izany fahefana tsy refesy mandity izany. Mety eritreritra ny rehetra ny aminy hoe de toy izany ve ny zava-misy eto Madagasikara? Eny, toy izany tokoa. Lalana makany amin'izany zotra izany ny lalana misy amin'izao fotoana izao ary mahatsikaritra an'izany ny solombavamaoaka ny ara-dalana tamin'ny fitondram-panjakana io ka ao ny sasany efa mitety Madagasikara izay maka ny toeran'ny mpanohatra mihitsy aza ka milaza ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana io na de efa tara loatra ary izany fanio-kevitra izany. Ao indray ny sasany ny amin'ny hoe manana vahaolana mahomby amin'ity Madagasikara ity ka nilaza sy nanambara fa ho kandida. Fa ao ny solombavambaoaka sasany ny ara-dalana tamin'ny fitondram-panjakana io na metra-pialana misy tsy ao anatin'ny vondrona miaradia amin'ilay fitondram-panjakana nefa vao 2 volana lasa na vao 2 volana 3 volana lasa izay no nanao osana an'ilay fitondram-panjakana. Androany vadika omboy le fitondram-panjakana. Zava-misy zany ary mateti-pitranga reny dia marika singa kely hamantarany any amin'ny hoe ho dila tokoa ilay fotoana izay tsy maheo an'ilay fitondram-panjakana. Mety manomboka amin'ny solombavambaoaka fa misy ihany koa ireo minisitra izay efa lasa melon'ny fotoana, iny tsy atao mahagaga satria rehefa mitendrena moa dia tsy maintsy misy ny fanesorana amin'ny toerana. Fa azo antoka fa anaraka an'izany ireo olona vitsivitsy, anaraka an'izany ihany koa ireo ben'ny tanàna no tambazana moto, ary anaraka an'izany ireo antokon-draharaha eny anivon'ireo sampan-draharaha-panjakana samihafa izay nomena fiarakodia na ihany koa ny tambazana tamin'ny alalan'ireo fanendrena sy ireo mety ho promotion politika teny anivon'ny sehatra samihafa izay nametrahana an'izy ireny. Tsy mahay mitazona fahefana ny mpitondra fanjakana ho an'ny eto Madagasikara raha amin'izao endro ny fomba fanaovana politika izao. Ny fahefana tokoa manko azo tazomina tsara amin'ny alalan'ny fanasoavam-bahoaka sy ny fikarakarana ny vahoaka malagasy. Tsy sarotra hanovanjavatra ny vahoaka malagasy rehefa hainao ny mikarakara azy amin'ny alalan'ny sakafo, fanabeazana, fahasalamana ary ny foto-drafitrasa sy ny famokarana. Ezaka efa nataon'ny fitondrana teo aloha izany kanefa nahabe felonana ny mpanohatra tamin'ny taona 2024 ka nentina nanonganana ny filoha Marc-Ravalomanana. Mahatsiaro izany ny vahoaka malagasy ankehitriny ka tsisy izay tsy milaza ny amin'ny hoe hafa ihany tamin'ny andron'Andriamatoa Marc-Ravalomanana. Hiverenan'ny ady-hevitra zany ankehitriny ho isika satria misy zavatra tokoa izay very tanteraka tsy eo an-tan'ny malagasy intsony ary tsy iaina ny isam-batan'olona amin'izao fotoana izao ka atsoitsoina ny hiverenana.
tahaka ity fanio-kevitra na olona iray avany sambava ity raha miresaka ny tontolo ny lavanio zay tena fototra mampanjary ny fiainan'ny mponina any amin'izany faritra avaratry ny nosy izany dia ny resaka lavanio. Aiza ho aiza momba izany ary inona no vahaolana zay heverindreo mponina ny toerana fa hanatsarana ny fiainan'izy ireo. Zay efa okany sambava fa indrindra zay agnatin'ny faritra Sava agny. Raha tagnatin'ny zao fitondrana zao na tsapo diso fanantenana zay satria ny antony taminay tagny nanaovana propaganda nagnambarana tamin'izay fotoagna zay fa vidin'ny lavanina ndray fidinandre za koa lanake ampakary 3 avoeny ny vidin'ny lavanina. Tamin'izay moa raha narigny zay olo jiaby faly aby satria mba hiaigna amin'ny fiainana tsaratsara satria mba ho bebe ny vola miditra agnatin'ny tokantrano. Zava-misy anefa ny fanohitra amin'izay nandroro ny vidin'ny lavany amin'ny andake io 2 arivo tsy misy mpivanga lavany manga malahelo zay ary tegna mampalahelo raha zay fidiram-bolan'olo amin'ny fatrinay agny iafa io lavany io anefa izy ndraiky edy nipotehy na raty raha atao akory loatra moa zay amin'ny fatry Sava andeha vonegna amin'ny andro ake tsy afenigny fô maro ny olo tsy afaka mampianatra zanaka noho ny antony magnino lavany mba fidiram-bola izay andeha vangagna raha ianaran-janaka izay ampidirigna zaza mianatra amin'ny ekôly ary korahiny koa fa memempogna ny fampidirigna zaza mianatra anefa mbola mifanohitra amin'izay koa ny raha misy droit amin'ny andro ake lafo andre donc izy ka magnaraka Facebook egny mahita fa misy 600 000 droit mampanahiragna raha karaha zegny raha iagnanay vahoaka agny tse magnologna raha jiaby zegny eto za mivola amin'ny mahazaniky Sava za diso fagnantenagna zay amin'ny raha natao amin'ity fitondragna ty ary fahitanay raha ataon'ity fitondragna ty andeha monjo zahay vahoaka tia zahay vahoaka any amin'ny fatry Sava fa andeha monjo zahay any amin'ny fatry Sava zay amin'ny andro ake efa tsy agnambozo ny rano fô agnaty horo tse mitodiky zahay ary mivola amin'olo jiaby raha iainany amin'ny fatry Sava ko za mino fô iainantsika jiaby eto Madagasikara mangala ondraha ike oka zay vandivandy lava zay natao tamitsika tagnatin'ny 5 taogno 4 taogno zay ohatra eky zay basy zay ozy zareo valatra ao fô reraka zay raha ny vahoaka ny fatry Sava indrindra amin'ny district misy zay ko efa tapa-kevitra amin'ny andro ake fa mahazo ono izovy ny olo apetraka hitondra firenena satria izy le volagny tegny raha iainanay akao manahiragna be raha iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny fatry misy zay ao zay ake tonga saigny ary zegny nahatonga taminay atao nivolagna fa mimpodiana anao dada nagnafitry dada zay mba impody ake satria tamin'ny androny zanakanay mianatra tsy sahira lalagna taminay vamboatra eny vidin'ny lavany tamin'izay taty afara somary nisy rabekingely fô zahay managna fahefamividy afaka mivanga mavidy fiainanay tsara fô am'izao tsisy raha zay amivoaka ny fatry Sava indrindra sambava zay fa mazava safidinay fô ny daty mpifidianana zegny raha ambesanay za manokana tsy miombokevitra am'izay satria ny antony ividin'ny lavany io fivangana resaka lavany io miankina amina totro sy tinady zao ary vidin'ny lavany andafy eny tsy tsara amin'ny prix tokony afana amin'ny velogno vidiny zo andafy fô magnino izy amin'ny andro ake atao magnanizy zegny mampieritreritra karaha mivolagna magnotany anao hoe libéralisation mahatonga azy tsy libéralisation mahatonga vidin'ny lavany tsy manjary fa famotehagna zay ohatra ny nentsika iny fa mbola izahantsika hitondrana ohatra ato anatin'ny fandarina zany malaza ny zava-misy iainy amponina ny ambanivolo rehetra any entina ilazana amintsika ny amina hoe raha tena hainy mikarakara ny vahoaka malagasy io dia azo atao tsara ny mitazona ny fahefana na firy taona saingy rehefa be loatra ny fampotehana fanaovana tsinitsinona le vahoaka malagasy ka na hanerika hitazona fahefana amataonany maro aza ny mpitondra
dia tsy ho tanteraka mihitsy izany satria hainy ny vahoaka malagasy ny mitrotra maneho hevina amin'ny alalan'ny fifidianana. Rehefa tsy vitany amin'ny alalan'izany fipoahana ara-tsosialy izany dia hainy no miteny izany amin'ny alalan'ny latsabato famaizana na vote de sanction. Ny fifidianana no maritra izany ary zany no irarian'ny rehetra hoe tonga vaingana fifidianana ahafahanay maneho hevitra ara-demokratika satria izany raha teo no ambarana lam-pandroena. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.